Bijouterie Pantsoa manolotra anao ny Logité. Mano ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tena manadio be mihitsy Manara ny Logité miaraka amin'ny extra propre. tompiny fahadiovana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmarabatsika amin'izao takariva izao takariva ny alakamisy fa roapolo ny volana septambra ary dia manasanao izahay anaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ireto ny lohatenitsika. Fantatra taoriny atsapaka na fantarina ny fidiran'ireo kandida ao amin'ny haino amanjerim-panjakana fa fahiditra fahatelo amin'izany ny filoha Hery Rajaonamampianina. Mikasika izay hatrany dia tsy maintsy aterina 2 andro na 27 ora mialohan'ny daty akaranao amin'ny RNM sy TVM ny fandaharan'ireo kandida mba handalo fanaraha-maso mialohan'ny andefasana azy. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 17 septambra 13 ny olona nahina ho voan'ny testa ary taorian'ny fitiliana dia voamarina fa mitondra izany ny telo. Fianakaviana mahery ny telo hetsy no nahazo ny sitraka ireo tetika sampanjakana izay nandraikitan'ny FID teto Madagasikara. Any ivelany dia nahatsiaro ireo olona narivo ny maty vokatry ny horohorontany niseho indromy atoana tao Meksika ireo mponina sasany. Ireo indray ary no stationa-baovao arahanao eto anatin'ny Logité asainainao anaraka izany hatramin'ny farany. Fa hijerevantsika ao anatin'ny tapany faharoa kosa ny zanam-pandaharana Waiza, hijerevantsika ihany koa ny zanam-pandaharana Wianao, ny Insolita ary hiaraka amintsika ihany koa ny vahintsika. Mialohan'ny anarahantsika ny La Une sy ny Actuel no hijerevantsika ny matoa andahatenitsika na ny editorial. Ho arak'izany dia fiainam-pirenena tsy tahaka ny mahazatra fa ny avaka ary ny famentsara ny ray aman-dreny voky fahalalana sy ny zanaka te afaka-zavatra omaly teny amin'ny INSCAE ambony dia ambony ny adievitra izay ary nahitana taratra ny hadirin'ny ezaka izay efa napetraka tamin'izany fotoana izany. Ho rahantsika ao anatin'ity famakafakana ity ny ambangivanginy izay. INSCAE 7 septambra 2024 niratra ny mason'ny mpanara-baovao. Tsy ilaina hoe fantenana ireo mpametraka fanontaniana, tsy ilaina omena fanontaniana mialoha ireo mpanatrika tahaka ny mahazatra ny sasany amin'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana tahaka izao, fa avy hatrany dia resaka mahitsy, fanontaniana mahitsy ary valiteny mahitsy. Hafa mihitsy rehefa fandarana asa sy drafitra samaty paika ara-toekarena ny avy amin'ny vahoaka malagasy ary natao ho an'ny vahoaka malagasy no votoato ny fifanakaloza-kevitra. Raha jerena amin'ny lafiny politika indray dia niariary omaly fa mora kokoa ho an'ny mpanao politika tsy enjehin'ny eritreriny madio tena niasa ho an'ny vahoaka mitsinjo lavitra tsy nanango-karena na ny body fahefana ny manazava ny sain'ireo tanora malagasy nametra-panontaniana. Tsy nilana fanamarinan-teny izany, tsy nahitana fanaratsiana ny hafa ihany koa. Rehefa tsikariny tamin'ireo mpametraka fanontaniana sasany ohatra ny fanasongadiana vanim-potoana iray izay nampalaza ny olona iray, delestazy ohatra,
Ainy Flora-Joanarmampianina ny nanasongadina ny tantara ny andohan'izany, ireo zava-niainana sy nolovaina tsy azo hodijita, ny fanomboana ny fanarenan'izany hatramin'ny tanjona tsy maintsy tratrarina mba hioarana amin'izany. Tsikaritra izany rehefa nresaka fanjakana tsara tantana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fijoroan'ny filoha fitaratra amin'ny fampiarana sy fanajana ny lalàna. Momba ireo fanontaniana izay nahitana ny tena mbola mahatanora fanahy sy andalam-pianarana ireo mpianatra sasandray. Sanatria ho an'ity kandida ho fidiana filoham-pirenena laharana 2020 ity, ny nanakia nanantsikera, nananao izay nanatebaka manokana azy ireny, fa nosy toy ny akatra ambonimbony sy arak'izay mahasony maro anisa avy hatrany ny valiteny. Tsy fisehosehoana ivelany na seratsera-pampelezan-kevitra isariana ny mpanatrika andoka azy, fa tena taridalana fanazavana momba ny tena politika mpampandrosoana ilay Madagasikara ankehitriny. Anjara biriky anairana indray ny rehetra, anana fitiavan-tanindrazana marina no nataony Era-Joanarmampianina tetsy amin'ny INSCAE ny alarobia farany teo. Hafa mihitsy ny zava-nitranga, ny avy ny ady hevitra rehefa ray aman-dreny voky fanahy, feno ara-tsaina ary manam-pahalalana no miresaka. Valiteny nahitsy, nazava, niaraka tamin'ny ohatra niainga amin'ny asa efa natomboka ary hita manerana nosy no nentin'ny Flora-Joanarmampianina nanazava ny vina ny fisandratana 320. Maro tamin'ireo mpianatra noho izany no gaga sy variana ary afaka nandinika tsara ireo resabe maro samihafa, ny fanadroadrona isan-karazana izay voizina amin'ny tambajotra sosialy, ny haino aman-jery sy ny sisa momba izany. Afaka nahita maso ireo mpianatra ireo, na ireo efa varam-pianarana, na ireo vao nanomboka nandalina, fa vina azo tanterahana, vina efa natomboka, ary vina niainga avy amin'ny zava-misy ainan'ny vahoaka, nakana lesona tamin'ireo fomba nampahantra ny maro anisa, ary natao hitondrana vahaolana mahatra ho an'ny fiainan'ny taranaka amin'ny fandimby, ny vina 320 izay entin'ity kandida ity. Tsy magaga raha maro ireo kandida maro tahaka an'ilay Benitimy izay makatahaka ary tsy menatra mandika fotsiny ny votoatin'izany, dia le hoe mananga ny sika fa tsy mandrava. Toy izany ihany koa ny an'ny Mapary izay mamerimberina ihany koa ny hoe tena tia tanindrazana. Hatramin'ny New Malines ny maso ivony Afrika Atsimo no nanantitrantitra fa niarahana hita teto ny fivoaran'ny firenena malagasy tao anatin'izay efa taona mahery izay, ny fahendrenana nasehon'ny mpitondra, ny fiatsaran'ny toe-karem-pirenena. Hitan'izao tontolo izany, eken'izao tontolo izao fa nahomby ny fanombohana ny fananganana an'ity firenena ity, na dia goavana aza ny voka-dratsiny tsy fanarahana izay voalazan'ny lalam-pandrenana sy ny adila politika nataon'ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana amin'ny taona 2020 ireny. Tsy adikevitra intsony ankehitriny hoe iza marina izany no tena tia tanindrazana. Efa nanapirofo ny heviny momba izany fitiavan-tanindrazana izany tamin'ny alalan'ny hetsika sy fanapahan-kevitra izay ndraisiny ny Flora-Joanarmampianina. Nazava tsara izany tetsy amin'ny INSCAE omaly. Fehiny hafa raha samy paikady politika ny an'ity kandida ho filoham-pirenena ity, mifototra amin'ny fifohazam-panahy sy ny fahatongavan-tsaina, fa indrindra ny fiainona ny feon'ny fieritreretana isam-batan'olona izany. Ho amin'ny fitsonjovana ny sohiombonana sy ny vahaolana maro-potitra, hiadina amin'ny fahantrana eto Madagasikara. Izay no mahakasika an'iny ho jerevantsika amin'izay ary ny vaovao la une. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ny zotra antsakany sy andavany ny antsapaka nahafantarana ny fidiran'ireo kandida ho filoham-pirenena ao amin'ny haino aman-jery mpanjakana. 13 no nahatonga solitena raha toa tsy nanana kosa ny 3 ambiny ary voatery nosoloany tompony andraikitry ny suverenitena. Fantatra tamin'ny atsapaka fahiditra fahatelo amin'ny haino aman-jery mpanjakana ny filoha teo aloha sady kandida ho filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Candidat 13 nahatonga solitena tamin'ny atsapaka izay ho laharana amin'ny fandaharana ao amin'ny RNM sy ny TVM. Ny telo kosa dia solitena avy amin'ny SENIN nanao ny anjaran'izy ireo teo ambany fanaraha-maso ny vady tany.
nahazo ny larana voalohany ivahiny eo amin'ny hainao anjerim-panjakana ny kandida Solon Norbert Randriamorasata ary farany amin'izany na eo amin'ny larana fa 470 ny kandida Marc Ravalomanana. Anisan'ireo tsara toerana ary nahatonga solitena ny kandida larana faha-12 Hery Rajaonarimampianina ary ivahiny fahatelo ao amin'ny hainao anjerim-panjakana. Manaraka Rajaonarimampianina Rakotoarimanana Hery Marsial. Larana fahatelo. Nambarany filoha-hevitry ny Seny fa misy ny fepetra tsy maintsy hajain'ireo kandida rehetra mandritry ny fandaharana ataony toy ny tsy fanalam-baraka na fidirana amin'ny fiainana manokana ny kandida hafa na mpifanandrina amin'ny tenany. Tsara tokoa ny manamarika fa ho an'ireo fitaovan-tserasera na horonan-peo zany na horonan-tsary zany na ny ataoko hoe alefa amin'ny gazety an-tsoratra dia misy tokoa ny fepetra tsy maintsy arahana araka ny voalazany lalàna mahakasika ny fampielezan-kevitra mba tsy ho zavatra hitarika ataoko hoe fisaratsarahana eto anivon'ny firenena mba fandaharana natao tsy anakorotana ny filaminam-bahoaka mba fandaharana tsy ahavoatonina fiainana manokana ny kandida mba fandaharana tsy manala baraka na manompa manaja ny fihavanana sy ny soatoavina malagasy fandaharana manaja ny tsy fiandanin'ny toeram-pivavahana. Ho an'ireo kandida tsy manaja ny fepetrapetraka kosa dia andrainy sazy tandrify azy ny Seny anisan'ny nantitra tery ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana kosa ny tsy tokony hanaovana ny toeram-pivavahana ho toerana fampelezan-kevitra ireo kandida. Nazavaraka zany ny fitsipiky ny fandaharana ho alefana ho ataon'ireo kandida ao amin'ny hainao amanjerim-panjakana. Tsy maintsy aterina 2 andro na 27 ora mialohan'ny daty iakarana ao amin'ny RNM sy TVM ny fandaharana mba handalo fanaraha-maso mialohan'ny andefasana izany. Ny Antsiprian'izay no azavain'i Rinandriamalala sy Doda Rajanjato amintsika. Totosandroany ny atsapaka ahafantarana ny fidiran'ireo kandida ao amin'ny hainao manjerim-panjakana RNM sy TVM. Izy ireo izay anantanteraka fandaharana 3 maimaim-pona avy. Ny voalohany dia horonan-tsary ataon'ny kandida tsirairay maharitra 3 minitra ary apetraka eny anivon'ny birao eny Anosy 2 andro mialohan'ny daty voatondro. Raha ny lalàna misy eto amintsika dia ny 9 oktobra izao amin'ny 9 ora maraina no hanomboka ny fampelezan-kevitra. Dia 3 minitra isaky ny kandida dia io moa zany ny ora andefasana azy. Ny maraina zany amin'ny 9 latsaka 5 ka hatramin'ny 7 latsaka 10. Ny hariva amin'ny 9 latsaka 9 hatramin'ny 7 latsaka 7. Ho an'ny RNM dia 3 minitra sy 30 sekondra isan'andro zany io. Ny atoandro zany amin'ny 2 latsaka 9 hatramin'ny 3 latsaka 9. Dia ny alina amin'ny 8 sasany hatramin'ny 7 sasany. Ny faharoa dia ady hevitra mifanohitra na ihany koa débat contradictoire izay andraisana anjaran'ny kandida ho filoham-pirenena miisa 4 na ihany koa solitenany. Fandaharana natao alefa amin'ny hainao amanjerim-panjakana ny alatsinainy, ny alarobia ary ny zoma amin'ny ora voatokana. Dia nisy ilay ady hevitra ao amin'ny radio nationale malagasy ny RNM zany. Débat contradictoire. Amin'ity zany dia izy zany ireo ny kandida na ny mpanohana azy ho sokajiana anatina vondrona. Misy kandida zany na mpanohana anaky-efatra. Dia misy zany ny mpametana ny ady hevitra anakiroa. Izy ity dia mbola ho enregistretsika ihany koa zany. Milohan'ny fotoana tsy mivantana zany io.
efa misy zany ny toerana no manitsika amin'izay zany any amin'ny radio national malagasy ny fanaovana ny prise de son dia 27 ora alohan'ny andefasana ilay fandaharana. Ny fahatelo farany dia natokana ho an'ireo kandida ho an'ny ady hevitra izay mivantana amin'ny haino amanjerim-panjakana ny sabotsy sy ny alahady dia kandida 9 no mandray anjara. Izy ireo dia ireo kandida mihitsy no miady hevitra ary afaka mitondra mpanohana azy 520 ny tsirairay. Napetraka ny Sony ho lalàna mifehy ny fandaharana, ny tsy maintsy hanomezan'ny TVM sy ny RNM ny dika mitovy amin'ny fandaharana izay notanterahina. Ho an'ny haino amanjery tsy miankina kosa dia tsy voatery hanaja izany izy ireo. Anaraka dokam-barotra isika ary verine to rehefa avy eo. Ny lafiny ara-pahasalamana no anoizantsika ny fotoana ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana septambra, 13 ambin'ny folo ny olona nahina ho voan'ny pesta ary tao aorian'ny fitiliana dia voamarina fa mitondra izany ny telo. Ny roa dia pesta atotarimo ary ny iray pesta aretitratra noho izay indrindra dia napetraka ny fepetra iarahany ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny fitaterana amin'ny fomba fiasa vaovao atao eny amin'ireny taxi brosy ireny mitondra ny andindin'izay ary irina Andriamalala sy Kasambola manana. Olona roa no voamarina treto fa matin'ny pesta raha nitatry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ny iray avy any Ankazobe ary ny iray avy any Ambalavao. Distrika 7 no voamarina ahitana ity valanaretina pesta ity dia ny ao Ambalavao, Ambatofinandrana, Ambositra, Fandriana, Miarinarivo, Ankazobe ary ny ao Morondava. Andrasana amin'izao fotoana izao ny valin'ny fitiliana nataony tamina mpivady roa tany Miarinarivo izay voalaza fa voam-pesta. Raha oharina tamin'ny taon-dasa, vitsy ny trangana pesta tamin'ity taona ity, ny taona 17 ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny 17 volana septambra, efa tafakatra 420 ny trangana pesta voamarina raha toka telo izany amin'izao fotoana. Na ino ho trangana pesta ilay olona roa mpivady izay maty. Efa mandeha fanadihadina amin'izao, efa tonga aty amin'ny pasteur ny prélèvement momba amin'izany. Eo hita eo tsika zany na pesta na tsy pesta na faty ireo olona ireo. Na izany aza dia efa nandraina ndraiky ny olon'ny ministera ny any amin'ny distrika ireo préfet miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka amintsika. Antony ny fidinan'ny antotanisa kosa ny fepetra noraisina mialoha toy ny fametrahana fanafody mialoha teny amin'ny tobim-pahasalamana, fidinana ifotony ary ny fandevenana amin'ny fomba azo antoka. Ankoatr'izay, fitsaboana vaovao naroso ny fampihenana ny tsindrona izay nandreraka ireo narary ary nampiasana ny kartmanina. Fepetra vaovao napetraka ihany koa ny fomba fiasa ao anatin'ny taxi brosy. Alaina avokoa ny anaran'ireo mpandeha sy ny adresiny rehefa mandray zotra iray izy. Ny mpandeha rehetra mandeha taxi brosy dia raisina daholo ny anarana, ny adresy sy ny telefona. Izay ny antony satria sanatria fantatra hoe nisy olona narary tao anatiny. Dia mba fantana daholo izy daholo ny olona tao anatiny tao mba homena fitsaboana iarovana an'izany. Raha sanatria koa, sanatria izay manko ilay tamin'ny herintaona maty tao anaty taxi brosy. Raha sanatria misy fahafatesana anaty taxi brosy dia tsy maintsy hoentina amin'ny hôpital-mpanjakana izay akaiky indrindra. Ilay tôbila miaraka amin'ny voyageur sy ny razana mijanona ny razana. Ny olona rehetra ao rehefa fantatra ny dokotera amin'ny fanadihadiana mainka atao eo hoe mety ho pesta ilay izy dia homena fanafody. Namafisy ny solotena ny vondron'ny firenena mikamana misana ny fahasalamana ihany koa fa azo tsapaitanana ny ezaka nataon'ny fanjakana malagasy amin'ny ady amin'ny valanaretina pesta. Izy ireo izay miantso hatrany amin'ny fiarahamentan'ny tsirairay mba hiady amin'ny doro-tanety sy ny loto izay fototra mampianaka ny pesta. Fa hosetrin'izay dia nahazo mpiara-miombona antoka hanatsara ny tontolon'ny fanadiovana ny kaomina Antananarivo renivohitra.
Ny fikambanana avy any ivelany Positive Planète International izay nitondra tetikasa entina manatsara ny faham-piainan'ny vahoaka sahirana eto Antananarivo. Fokontany misa 30 no voakasiky ny tetikasa ny mponina sahirana. Amin'ireo fokontany ireo dia hisitraka asa sy fiahiana ara-tsosialy avokoa. Anomboka amin'ny volana ambony ny tetikasa izay ompana indrindra amin'ny fanadiovana ny tanàna mitondra ny Antsipiriam-Bavoary Miora Mianjato sy Doda Razanjato. Fanangonana ireo fako, fanodinana izany ho akora azo ampiasaina, fanomezana asa ary fanatsarana ny fari-piainan'ireo mponina. Miompana amin'izay indrindra ny tetikasan'ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny fikambanana avy any ivelany na ny Positive Planète International. Fokontany misa 30 tena marefo eto Antananarivo renivohitra no voakasiky ny tetikasa. Mandizina ny 10 sy arivo mahery eo ireo olona misitraka asa ao anatin'izay. Asa izay mitsinjara toy izao. Eo ireo olona izay manangona ny fako eo anivon'ny fokontany izay voakasika. Eo ihany koa ireo mitsipona ireo fako izay mbola azo ahozina ho akora mbola azo ampiasaina indray avy eo, ary ireo olona izay misahana ny fanadiovana fotsiny. Sady voadio ny tanàna no manatsara voaray an-tanana ny vahoaka sahirana. Omena fiofana manokana ireo olona izay voaray ho isan'ireo anangona ireo fako azo ahozina ho akora mbola azo ampiasaina indray. Fa na izany aza dia ireo mpiasa rehetra voakasiky ny tetikasa dia ho tolorana fiahiana ara-tsosialy avokoa. À partir des filières de collecte de déchets, donc on aide les pré-collecteurs. Ampiana mihitsy ireo mpiasa manangona ireo fako izay mbola azo ahozina ho akora hafa indray. Rehefa voahodina indray nefa izany ireo akora dia azon'izy ireo amidy izany izay manampy ny karama izay efa raisin'izy ireo isam-bolana ihany koa. Fanamby lehibe ilay izy. Fa ny tena tanjona dia hoe mahavita zavatra fa tsy mipetrapetraka fotsiny ireo olona sahirana ara-pivelomana eto Antananarivo sy ny manodidina. Pouvoir avoir des sources de revenus complémentaires. Voasiny androany maraina izay fifanarahana teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fikambanana avy any ivelany na ny Positive Planète International izay. Mitentina 10 euro ny vola entina nohanina ny tetikasa ary haritra 2 taona. Taorin'izay trangam-piarahamonina niseho tany Tomasina, ny rehetra ny tanàna ny Tomasina ny taolakandro teo tokony tamin'ny iray ora sy sasany. Trano mahery ny efajato no may ary fianakaviana, mahery ny arivo no tsy manana trano fonenana, nananosarotra ny famehezana ny hafa. Raha araka ny ango-baovao izay tatery ny Rodin no menjana ary any Tomasina, na izany aza dia tsy nisy ny ainana voy fa fananana maro no levina tamin'izany. Trano mahery ny efajato tafo no levon'ny afo teto amin'ny fokontany Tanambaosaingy Tomasina. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny tompona ndraikitry ny teo anivon'ny fokotany. Fianakaviana mahery ny arivo ny tsy manan-kialofana vokatra izany. Raha ny tatitra tokony teo amin'ny 2 ora sy sasany teo ny andohan'ity afo ity. Tsy circuit nahazo le tragno fa afo mihitsy, afo tamina fatana. Tsy solata agnatin'le tragno ary maro be olona mipetraka magnofa le tragno, le mpagnofa tragno jiaby tsisy tamin'le tragno. Nananosarotra ny famonjena nataon'ireo mpamonjy voiny noho ny aterin'ny lalana sy ny nahatrano azy ny akamaroan'ireo trano teto amin'ity fokotany ity, fa indrindra ny rivotra izay ny fofofofo nitarika fiparitahan'ny afo. Dia atreto zany mbola nirehitra le afo za zany minisy matoko fa eo amin'ny efajato mahery tafo zany no maikilan'ny afo tsisy ny raisina tsony. Ary efa presque efa la moitié ny trano aty amin'ny fokotany parcelle 1391 no mainy kilan'ny afo tsisy ny raisina daholo. Tsy mbola misy ny ainana fohy hatreto raha ny tatitra voaray mba hamezana ny afo, ny fandrimbona ny mponina manodidina, ny tanàna ny sampana mpamonjy voiny sy ny mpamono afin'ireo orinasa lehibe toy ny Ambatovy sy ny Serana-Tsambo ary ny Serana-Piaramanidina. Fa ho toy an'izay hatrany trangam-piarahamonina izay dia misy ny fiomanana amin'ny loza voajanahary aloha loatra mety hitranga amin'ity taom-pahavaratra ho avy ity. Noho izany dia mila vonona mifiatrehana izany isika eto Madagasikara, indrindra ny ireo any amin'ny atsimon'ny nosy.
Misy ny fiomanana ara teknika sy ara siantifika izay eo andalam-pandiniana mba entina hanamorana ny fampahafantarana ireo loza voajanahary izay miseho aloha loatra andahoarana ato anatin'ity fanadihadiana nataon'ny Fenoaza Ariana sy Dolphe Rakotiniaina ity ny mikasika izay. Ho fitsinjovana ny fiatrena ny loza voajanahary miseho aloha loatra eto Madagasikara dia nanantanteraka fidinana ifotony ireo tompon'andraikitra mba ahafantarana ny manairanareo mponina rehefa vanim-potoana isehony loza. Ny loza voajanahary anefa raha ny fanazavana dia mety miadana ny fisehony ary mety ahatra ihany koa ny vokany. Ny tsy fanjarian-tsakafo izay misy eto amintsika eto Madagasikara sy ny tsy fampitsakafo dia vokatry ny amin'ny ankapobeny vokatry ny tsy fampiny lotsakorana. Dia tsy maintsy misy zavatra araha maso zany dikan'izay. Arahana maso ohatra ny fiaren'olona amin'ny ankapobeny, arahana maso ohatra ny fahasalaman'ny olona, arahana maso ohatra ny fivezivezen'ny olona. Misy ireo famantarana jeren'ireo mpidina ifotony mba ahafahana manapa-kevitra na ihany koa mitady valaolana manoloana izany. Ohatra raha taloha zao nahatratra amin'ny zato mahery tany le izay famantarana zay vao miasa. Amin'izao zany eritreretana fa 3 na 7 dia ahafahana miasa. Fa zao tena vomafy amin'ireo famantaranareo no alalinina rehefa avy eo. Dia ohatran'izay le fitsarana asa zay zao taloha olona karamaina manao an'izay dia le lasa mandany vola be le izy. Misy ny atrikasa lehibe ifampizarana sy andinihana ireo famantarana loza voajanahary rehetra izay mety iseho any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Noho izany tsy ahina ny sin'ny rividoza miforona aloha ao anatin'ny 2 herinandro ho avy. Izany hoe manomboka ny 17 ka hatramin'ny 30 septambra ho ary izao. Araka ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toentry ny andro efa miditra amin'ny lohataona kosa isika eto Madagasikara ka miakatra ny maripana manodidina ny 4 degré Celsius. Ny vanim-potoanan'ny lohataona ohatr'izao miakatra be ny hafanana amin'ny période any intersaison indrindra amin'ny volana oktobra sy novambra zany ny tena ahitana maripana farany ambony indrindra eto Madagasikara. Dia manaraka an'izay ny amandona mihiba dia mihiba ao anatin'izay période zay dia ny conséquenceny favorable be amin'ny resaka fiparitahan'ny afo zany ny période d'intersaison. Zay ny tena mampisongadina azy aloha raha ho an'ny eto Madagasikara, zany hoe mila vigilant zany rehetrarehetra amin'ny resaka propagation na feu fa mety mitera-doza le izy raha tsy voafehy ao anatin'izay. Fa androany kosa ary no nisy ny sekoly ampolon'ireo sekoly ambony izay miara-miasa amin'ny ISCAM maneran-tany. 3 volana ohatrin'ny fiofanana kosa dia efa tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa ny 700 isanjaton'ny mpianatry ISCAM. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ary ny andiany fa 720 izay misalotra ny anarana hoe haiko. Miisa 330 menadahy ireo andiana mpianatra fa 720 navoaka ny ISCAM misalotra ny anarana hoe haiko ary nahazo ny mari-pahaizana licence, master ary ny formation continue diplômante amin'ny lalam-piofanana fitantanana. Zava-baovao tamin'ity taonty kosa ny master design et innovation. Lalam-piofanana iray izy io natsangana niaraka tamin'ny ONUD sampandraran'ny firenena mikambana mampiroborobona indostria sy ny ambassade Norvège. Lalam-piofanana iray ampiroboroboana ny lafiny asa-pamoronana eto Madagasikara. Tombony ao amin'ny ISCAM ny fisian'ny centre d'excellence en entrepreneuriat anampina ny mpianatra rehetra manampaniriana anangana sy ampiroboroborinasa, ny espace carrière fanabeazam-bony maha-olona ny mpianatra, fampifandraisana ny mpianatra amin'ny orinasa ary ny fampiroboroboana ny tambazotra ny mpianatra efa manana mari-pahaizana. Eo ihany koa ny fahafahana mandefa mpianatra manovo fahalalana mandritra ny 9 bolana any ivelany. Ampolony eo ny sekoly ambony miara-miasa amin'ny ISCAM maneran-tany toy ny any France, Canada, Indonésie, Afrika ary Allemagne. Zava-dehibe ankoatra izay ny resaka vatsim-pianarana. Io vatsim-pianarana io zany dia ahafahan'ny mpianatra mampihena ny saram-pianarana tokony alohany. Mety ho tonga hatrany amin'ny 100 isanjato fampianana io, zany hoe mety tsy mandoa saram-pianarana mihitsy ny mpianatra mandritra ny taona raha mendrika izany vatsim-pianarana izany. Mariana fatao anatin'ny 20 taona izay 3 volana aorian'ny fiofanana monja dia efa tafiditra eo amin'ny sehatry ny asa ny 700 isanjato ny mpianatry ny ISCAM.
feno valitaona kosa ny Royal Limousine Service, ny Royal Limousine Service izay isan'ny voalohany amin'ny fampanofana limousine eto Madagasikara. Efa mivelatra amin'ny sehatra maro kosa ny tolotra omen'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mampafantatra izay indrindra ary ity fanadihadiana manaraka ity. Isan'ny mitana laharana voalohany amin'ny fampanofana fiara ny Royal Limousine Service, izay nitondra voalohany ny limousine teto Madagasikara. Tsy limousine ihany fa manana fiara raitra maro karazana ihany koa izy ireo. Limousine moa zany mazava ho azy manana anankiefatra izahay. Ankoatran'izay limousine izay manana berline ihany koa izahay, dia manana fiara 4x4, dia manana voiture de collection anankiroa. Ankoatran'ny fampanofana fiara rehetra dia ny client 24 taonay plein dia very client plein. Nafantarana ny Royal Limousine hatramin'izay ny fampanofana fiara ho an'ireo hetsika samihafa toy ny mariage, tête de cortège, tsingeritaona na ny soirée. Eo ihany koa ny fampanofana fiara amin'ny resaka fizahan-tany. Azo entina mitety faritra ny fiara na ho an'ireo hiala sasatra na ho an'ireo hamitahiraka. Tsy mitsahatra mivelatra tsikelikely ny tolotra omen'ny Royal Limousine. Manana camion an'asal izay ho an'ireo izay amin'ny travaux moteur, matody hatramin'ny 20 mètres ny hauteur an'ilay izy, mahatratra 250 mazakatra amin'ny 250 kg. Ankoatran'izay dia manana vision izay hampanofa fiara lehibe ho an'ny orinasa, izany hoe manana car koa izay ankoatran'ny voiture de luxe izany manana car izay anaovana transport de personnel ho an'ireo izay orinasa mieritreritra ny amin'izay. Nanomboka tamin'ny taona 14 izany hoe 7 taona izay no nampanofa fiara ny Royal Limousine Service. Arak'izany efa ampitraikefa sy zadrara ary azo antoka ny mpamily ao amin'izy ireo. Isarina koa no mitondra antsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Andro manatantara ho an'ny Meksika omaly, andro nahatsiarovana ireo olona anarivo ny maty vokatry ny horohorontany niseho tany Antoerana. Nanokana iray minitra ahatsiarovana manokana azy ireo ny mponina sasany omaly. Fanadihadiana. Arivo ireo olona maty vokatry ny horohorontany niseho ny 17 septambra 2027 tao Meksika. 13 taona taorian'io daty io tamin'ny taona 17 lasa teo nisehoana horohorontany indray tao Antoerana ka nafatesana olona 7 sy 300. À l'heure précise où la terre se mit à trembler il y a un an, les habitants de la capitale ont observé une minute de silence. Natsiary manokana azy ireo ny mponina sasany teto Meksika omaly ka nanokana iray minitra ho an'ireo namono ainy. Ankoatr'izay dia namerina ny ainy indray ny zava-nisy tamin'ireo daty ireo ny mponina. Anisan'izany ohatra ny fanaovana fanazarantena ahafahana miatrika horohorontany. Na dia teo aza ny fanamafisana ireo fepetra rehetra tokony ho fantatra hiatrehana ny horohorontany dia mbola niaina tao anatin'ny tahotra hatrany ireo mponina sasany. Mbola maro amin'ireo olona ihany koa no tsy manan-kialofana vokatry ny horohorontany niseho farany teo ka nararotin'izy ireo nanaovana antsoafy tamin'ny fitondram-panjakana. Toy an'izay ihany koa mpiarina zavamana. Izay no mikasika iny fa andao ary hijery ny tapany faharoa indray itsika. Isan'ny anamarika ity farany herinandro ity ireo hetsika samy hafa ampifaliana ireo avy nanala fanadinana baccalauréat. Eo ihany koa niseho miavaka hoentiny ireo eo amintsika injakatiana lena rahantsika teo fa izao kosa dia hijery ny ho ianao isika rahantsika eo anatin'izany ny fahalalana amin'ny ankapobeny momba ny fifidianana no nanontaniana ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny logité. Ao anatin'ny hafakely dia dance floor dia atao anaty dobo filomanosana no entina aminao. Ireny indray izany no miandranao ao anatin'izay tapany faharoa izay mametraka ny veloma mandra-pitafany tenako amin'ny manaraka indray.